Andriamatoa filohan'ny intermeran-dolona. Sotra tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, anisan'ny mariky ny fahaleovantena ny fanehoana ny hira-pirenena, koa ampanajana indray no iangavianantsika rehetra hitsangana hiredona izany hira-pirenena izany izay ho tarihin'ny vakimanitry ny Antenimieran-dolona. Ny lanonam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany Antenimieran-dolona tamin'ity taona ity amin'ny ankapobeny dia isan'ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny nana tanterahana izao fivoriana izao satria ny raha ny lalam-panorenana ny jerena dia arina amin'ny faharoa ny talata faharoa amin'ny volana Mey ity fivoriana ity ary mifarana ny fahatelopolo ny volana Jolay 30 andro izay feptaom-pivoriana voalohany voafaritry ny lalam-panorenana tanterahany Antenimieran-dolona raha tsika avy hatrany ny kabary izay hataon'ny filohan'ny Antenimieran-dolona. Anamaritsika ny famarahana ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona 17 amby 2000 ity. Koa dia faly miarabantsika rehetra ary mirariso ho antsika rehetra amin'izao lanonana ataontsika hoe amaranana ity fivoriana ity zany. Alohan'ny idirantsika amin'ny votoatin'ny lanonana dia miangavy ianao ramatoa mpitantsoratra no olona mpitantsoratra mba hamaky ireo andinin-dalàna sy ny andininy. Andriamatoa filoana nomeny fitenenana. Toy izao ara ny voalazan'ny lalam-pandrenana sy ny fitsipika anaty mifeny Antenimieran-dolona. Andininy 420 andalana voalohany sy faharoa ao amin'ny lalam-pandrenana. Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimieran-dolona. 80 andro no faharetan'ny fotoam-pivoriana. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitatalam-bolam-panjakana. Andininy faharoa andalana ao amin'ny fitsipika anaty ny fehany Antenimieran-dolona. Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimieran-dolona ka 80 andro isanisa ny faharetany. Ny fivoriana ara-potoana voalohany dia manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mey ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay atokana amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitatanam-bolam-panjakana. Misaotra Andriamatoa filoha. Ramatoa mpitantsoratra amin'ny izay famakinao ny indinin-dalam-pandrena sy indininy lalàna ny fitsipika anaty izay mifehintsika hito amin'ny Antenimieran-dolona. Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa filohan'ny Antenimieram-pirenena, Andriamatoa filohan'ny voamierina mahaleo tena amin'ny raikitra ny fifidianana naso sirao komity mpisivana ao amin'ny flankevitry ny fampihavanana malagasy na CFM ny anarany amin'izao fotoana izao fa tsy CFFM. Ianareo mpiara-monina manatrika etona raha misy manatrika, ianareo manam-pahefana sivily sy manamboninahitra miaramila isan-tsokajiny, ianareo mpanao gazety namana. Tompoko lahy sy tompoko avy ajainy. Nitady ny soratrombo isika ozy ka sy dia sendra ny sada marevaka, nikaroka voromahay mihira ka nahita ny ray lovy tsara feo, ary nikasaka ny lalamarina ka tojo ny lalana tsara voatra. Koa isika naterakirandray ve no ilaza tsy hay e.
ampoka afariana izay ankehitriny mahita anareo marobe tonga marobe zao manome voninahitra zao fotoam-pamarahana ny fivoriana raha-potoana voalohany amin'ity taona 7 ity eto amin'ny antemeran-dolony manao ny azafady mandembana nareo rehetra voretona ary ny vahoaka malagasy rehetra mijerentsika aby voavinakalaza ny fetim-pirenena isika ka sy diso angamba ny manantitra rotota moa zany dia raha vao mitenena zany dia mikasika mandalana zany 80 andro no naretan'ny fivirena teto be ny zavatra mifamaofao nisy ny asamboamiera nisy ny fivirina mitambatra nisy ny volavolan-dalàna nisy ny tolo-dalàna tamin'izy ireo dia nisy voaterina emotra mbola dinihana bebe koa zany maro kosa nefa ny volavolan-dalàna lany ary anisan'izany a ny fandanina ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsiana nisy indrometona ny fionana tamin'ny gouvernemanta dia ny 12 jona ataontsika hoe nitoy ny tena 12 jona satria efa tamin'ny ray maraina tamin'ny ray sasa-maraina voantsaraka nisy somaly 12 jona nandritry ny adiny 5 sasany angamba izay namaliny sy nanomezan'ny gouvernemanta fanazavana tamin'ireo fanontaniana napetraka ilo olona momba ny raha-pirenena fa mbona kosa ny serisrambo amin'ny vahoaka satria isika dia miasa ho an'ny vahoaka isika dia manompo vahoaka nisy a fifaneraserana tamin'ny parlemanta tamin'ny vahoaka amin'ny serasera amin'ny besiny maro na portes ouvertes ny tanterahana tamin'ny 7 jona toloandro teny amin'ny tranombokim-pirenena anosy ny hevitra dia ny hoe antemera manakaiky vahoaka nadikako moa zany natoko izy aho hoe le parlement près du peuple le parlement pour le peuple ny arana ny antemeran-dolona sy antemeram-pirenena zany meran-dolona manokana dia nisy reo fonasa ankehitriny fizarana momba ny antemeran-dolona sy ny antemeram-pirenena mbola serasera-be sy maro ihany nasa misa 7 jona zany tetsy amin'ny Carleton nanosy nanjay andrara mavitrika tamin'ny fanatrehan'ny fotoana io a nisy tena ny antemeran-dolona zay nijoro tena vahoaka tamin'izany fotoana zany manara-maso ny fitantanam-bolam-panjakana ary eo anatin'ny asan'ny antemeran-dolona raha toko moa zany ny fanara-maso a ny asan'ny gouvernemanta ary zany koa moa zany dia raha momba amin'ny volam-panjakana dia amin'ny alalany antsoina hoe volavolan-dalàna fandravonana teti-bola na projet de loi portant loi de règlement zay a voanlanina tsy ela teto zany tamin'ny taona 2012 ary efa ho avindray ny 2012 satria efa nilaza tamiko a ny rantsana momba ny compte a ny fitsarana momba ny compte a fa dia efa vitany koa zany a efa any amin'ny gouvernemanta sy any amin'ny conseil des ministres zany marihana fa anisan'ny serasera nahaliana ny vahoaka io serasera tamin'ny hoe organe de contrôle des finances publiques io zany nitanterahany izy hoe roa andro 10 sy 11 jona tamin'ny Carleton ary dia isoranay manokana ireo mpanara-maso ny volam-panjakana satria tena nisy adihevitra be teny a ary nahafantaran'ny vahoaka ny hoe aiva zany ny fanaraha-maso a ny volam-panjakana fa tsy mandeha defont ty volam-panjakana ty a fa misy fanaraha-maso mandarak'izany dia ao zany a lay ataontsika hoe rapport public na boky zay nataony ny fitsarana ambony compte a na fitsarana rahatao zany ataontsika hoe tatitra pahabe maso a dia efa natao pahabe maso tamin'ny serasera ary mbola natao koa tamin'ny 17 jona zany momba le parlemanta an'ikizy io koa dia akoatran'izay a ny parlemanta panafricaine parlement panafricain dia niezaka hainao avy hatrany ny asany a zany ny fampianarana azy a ary amin'izany koa dia ataontsika misy takalo a andrasan'ireo tanora mbola toy ny fananganana sasany koa zany amin'izao fotoana zao itera-bokatsoa ngamba tsy dia enao ihany fa itera-bokatsoa amin'ny malagasy zany ary fa mandeha tsikelikely daholo zany a ary manomboka mipaka eo amin'ny vahoaka ny fampandrosoana tsara sy teny etona
ny momba ny fambolena sy ny fiompiana zay antoko ny fampandrosoana inko tokony fitorana satria ao ny malagasy ro olona na dia tsy misy ataontsika zao hoe teobola tena manokana amin'izany asa sosialy zany zay vitany dia ataony miala posy amin'ny faritra misy ny tsiraray avy miezaka mamahany olona ny vahoaka amin'ny alalany torohevitra betsaka ny taraina fa sy tonga ara-potoana ny vola hoentina manana ny fampandrosoana ny commune nanao zay tratry ny herinay izahay nampirisika ary nanaitra ny tompon'andraikitra mba anaova indondra raha izany ary mahavelombolo dia satria efa nanome toky ary voamaly ary miezaka ny eo fainam-panatanteraka amin'ny alala ministera fitsindraram-pahefana mba tsy ho tratraoriana itsony hatrany ny vola sy ny oety manana afampandrosoana ny commune fa ty mba misy afatra kely mety efa amin'ny tanora ho avy ny fity firenena ity toetsain'ny filoham-pirenena tandrefana iray no tiako zaraina aminareo mba ho aminareo hoety mihotra amin'ny fiainana dia le teny hoe asa manao hoe inona no andrasako amin'ity firenena ity fa atao hoe inona no andrasan'ny firenena amiko fa taro ny kolotsaina tena mahamalagasy kolotsaina mahamalagasy atsika fa ny kolotsaina no isan'ny fototra mampandroso ny tena ary mampandroso ny hafa koa ho antsika vahoaka dia tomboka isika indrana ka hiara anonona le teny nandrenam-pomerina manao hoe sy adidiko zasy samindrery fa adidiko zasy ianareo noho izany sy adidy ny filohan'ny repoblika rery fa adiditsika rehetra vahoaka malagasy manontolo manantanteraka ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara hiala amin'ny fahantrana za ohatra titsika androso ty firenena ity ary tonga amin'le hoe pays émergent ary mbola toizana amin'ny mazava-dehibe ny firasakina satria ny firasakina no hery amin'ny hoe raha tafahoana kosa isika ka mifanampy tsy isy tsy hototosa ikoa ny vantolampy fa hiezaka fatratrara isika ampikambak'ery mba hahalavorary zay tsy vitandrery raha mahazo fiasana dia miara-mandray tsy isy fanjana samy hay miray isika no maroloha fa tokana ihany ny fanahy tsy ampamofo fanditran'ny ady sy ady lahy ary hoy ny tena soratra masina ao amin'ny kolosianina toko fahatelo andimy faefatra amby folo ary ioka ho ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana fa feny fahatanterahana izany koa toavitsika ny fitiavan'Andriamanitra mba hananatsika fitiavana mitarika fifankatiavana mitarika firasakina sy fihavanana firasakina mitarika fifandroratanana sy fanampiana ary zany rehetra zany no tanterahana toavina malagasy sy mifanalavitra ny soratra masina ny toavina malagasy zany no malagasy atsika ary tsy hitovitsika amin'ireo firenena rehetra zany fa raha izany no tanteraka dia haomby amin'ny fitantanana isika satria beaucoup de crédits que nous avons mais vous le saurez. Je tiens à féliciter chaleureusement l'exécutif et en particulier son Excellence Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, depuis la session parlementaire d'octobre à décembre 2016, bien des événements ont marqué la vie de notre pays sur le plan politique, économique, social, culturel. Au-delà de ces événements, il y a 3 objectifs transcendantaux qu'il faut impérativement atteindre. Le premier objectif, c'est la préservation et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Cela peut paraître une évidence,
Mais le contexte mouvementé que nous vivons, non seulement à Madagascar, mais partout dans le monde, ne doit pas nous faire baisser les bras. Ne pas céder au fatalisme, à l'angélisme, à l'irénisme. Voilà le meilleur moyen de combattre l'indifférence, l'égoïsme, l'irresponsabilité et l'attentisme. Tout homme d'État doit s'élever au-dessus des épiphénomènes, hélas, accentués dans les réseaux sociaux et les médias. Dans l'adversité face aux provocations et aux diversions politico-médiatiques sur les interprétations des faits d'actualité, les sénateurs ont le devoir de garder la sérénité et donner l'exemple. Ils ne doivent pas s'engager dans les guerres de tranchées, mais en revanche, se concentrer sur le devoir de rassemblement pour stabiliser nos institutions républicaines. Le deuxième objectif, c'est la consolidation du socle de l'unité nationale. En tant que nation, nous avons une langue, une histoire, une culture, un territoire commun. Ce ne sont pas toutes les nations qui disposent de ces caractéristiques essentielles pour former une nation. C'est pourquoi il faut consolider l'unité nationale autour de ce socle dans le respect de la liberté et de la diversité. Nous n'avons d'ennemis que nous-mêmes. Certains parlent de plus en plus de refondation de l'État et de la nécessité d'une révision de la Constitution. Ces revendications ne peuvent être légitimes que si elles tendent à consolider l'unité et à renforcer les liens qui unissent les communautés locales. Nos 22 régions ont chacune leurs identités et particularités spatio-culturelles et qu'il faut respecter, défendre et mettre en valeur. S'appuyer exclusivement sur l'État central pour résoudre tous les problèmes locaux n'est pas un système qui nous convient. Au Sénat, nous continuerons de veiller au développement local par la promotion de la décentralisation dans le respect de l'unité nationale. C'est notre mission. Le troisième objectif, c'est de concentrer nos énergies et ressources, notamment humaines, pour bâtir un avenir meilleur, commun, où le bonheur collectif et individuel est au centre des préoccupations en matière de politique publique. Certains de nos concitoyens semblent avoir perdu la foi en un avenir meilleur et doutent de nos capacités internes à surmonter les défis du présent. Dans le monde, la montée du nationalisme en Europe, la recomposition des alliances diplomatico-militaires au Moyen-Orient, le dérèglement climatique, le fanatisme religieux qui porte atteinte à des vies innocentes et plus près de nous, le chômage de masse et la pauvreté, et j'en passe. Tous ces événements nous font recroqueviller sur nous-mêmes et douter de nos capacités à apporter le développement. Non, non, non. Nous avons le devoir de rester confiants. Ne doutons jamais de nos capacités à aller de l'avant ensemble. Sous l'égide du président Eradonna Mapian, préserver la paix et la cohésion sociale, consolider le socle de l'unité nationale et bâtir un avenir meilleur où le bonheur et l'épanouissement intellectuel et spirituel de chaque citoyen, notamment des jeunes, car ils sont majoritaires à Madagascar et ils sont l'avenir de notre pays. Il n'y aura de bonnes perspectives sans épanouissement de tous. Voilà à quoi je souhaite ardemment mobiliser tous les Malagasy en présidant cette noble institution qu'est le Sénat.
merci de votre aimable attention. Merci. Ny filohany antemeran-dolona raha koa manana honoré ary dia fananina nakoloso mamarana ny antena be izay akoatra ny fandaniana lalàna izay nisy maromaro ihany, eo ny volavola sy tolo-dalàna, eo ny tolo-dalàna fantsiana, eo ihany koa ireo volavola sy tolo-dalàna izay efa nojerena kanefa dia averina ny fandiniana azy. Izany rehetra zany teto amin'ny antenemeran-doholona. Akoatra ihany koa dia eo ny fiatrehana ny gouvernemanta izay nifanakalo hevitra teto ary tsara manamarika fa nahatratratra any amin'ny 4,700 ny fanontaniana napetraka ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta tamin'ity androm-panjakana ity tamin'ny fiaonana indrometo izay nitanterana teto amin'ny lampamaitso na